tsy misy fiarahamonina mirindra eto Madagasikara raha tsy misy ny firaisan-kina amin'ny samy malagasy. Ny firaisan-kina no hery ny tao-trano tsy vita raha tsy fanankonana. Samy gasy fandaharana vokariny CFG Madagasikara toana maso amerikana. Ilaina ny fahazony tanora dian'izao ny fanabeazana sy ny fitaizana amin'ny ady amin'ny kolikoly. Efitra nitsongaina nandritra ny fiaonana narahina fifanankalozan-kevitra izay nitotosaina ny 20 Jona io. Hetsika izay nokarakarain'ny tetikasa Samy Gasy sy ny Bianco ho fankalazana ny andro ny RHI na ny tambajotra ny tanora mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Ampahany voalohany amin'izay fifanankalozan-kevitra izay noro no arosony mpiano anio mandritra ny Samy Gasy mandray vahiny. Araka ny nampanantenaina tamin'ny herinandro teo fetra dia ampahafantarina ny mpiano indray manomboka amin'ity anio ity ireo groupe na Peace Builder manatanteraka tetikasa iombonana. Ny groupe Ainavao no ampahafantarina anao ho an'ny anio mandritra ny vaovaon'ny Samy Gasy. Azadinoana ny mamaly ilay fanontaniana izay aroso anao mpiano any amin'ny faran'ny fandaharana. Lorora Oely Arson sy Fetra Rakotondrasoava no eto amin'ny Samy Gasy anio arabainy ianao isa-tokantrano izay manaraka ny fandaharana. Salama daholo tompoko. Samy Gasy ny vaovao. Groupe dimy no manatanteraka ny tetikasa iombonana ireo Peace Builder 20 Mianada nampahafantarina anao nandritra ireo fandaharana teo aloha no voatsinjara ao anatin'izay vondrona misy 5 izay. Efa nampahafantarina nandritra ny fisehoan'izy ireo an-tsehatra ny tetikasa isanisany. Mba hampahafantarana anao ny antsipiriany dia manokana fotoana isika hitondrany groupe tsirairay izay tetikasan'izay. Ny groupe Ainavao no ampahafantarina anao anio 9 Mianada no mpikambana ao anatin'ity vondrona ity. Rakoton'iray ny Louis de Gonzaga Antananarivo, Andrianar Vero Ainkotina Antananarivo, Detir Priska avy ao Ambovombe Androy, Andriana Soloniaina Mamtina Tseheno avy ao Ambakireny distrika ny Betsiboka, Gasara Rafik avy ao Antala, Mahatao Jean Fitsan avy ao Toliara. Raha manana sosikevitra ho an'ny groupe Ainavao ianao amin'ny fanatanterahany tetikasany dia alefaso SMS amin'ny 032 32 032 30 izay toa anarakevitra izay. Miarabanareo eto indrindra izy 9 Mianada izay mpikambana ao anatin'izay hoe groupe Ainavao izay. Anisany manatanteraka tetikasa hitambaranareo inona le tetikasa? Ny tetikasanay dia hoe ny isorohana ny krizy politika izay miverimberina eto Madagasikara amin'ny alalany fiovan'ny toe-tsain'ny malagasy amin'ny fampiasana ny atao hoe fomba fijery na hoe ny toetra tsy miankina mandrakariva amin'ny mahazatra na ilay atao hoe tsy troisième amin'ny teny frantsay moa zany dia hoe fampiasana ny approche non classique. Amin'izay hoe fanovana toe-tsaina izay hoy ny groupe Ainavao izavy ary nareo no anatanteraka an'izay. Izay groupe Ainavao moa zany dia 9 Mianada, ahitana vehivavy anankiroa dia lehilahy anankiefatra. Ao ny ahitana ny namana Louis de Gonzague, Priska, Fidsan, Tseheno dia afika dia ny tenako moa zany Aingo. Tsara afantarina hoe samy manana andraikitray tsirairay avy izahay dia avy amina secteur d'activité anankiefatra dia avy amina faritra Tsinjara eto Madagasikara ihany koa, avy amin'ny faritra anankidimy eto Madagasikara misy anay. Fa maninona moa zany ny groupe Ainavao no nisafidy an'izay tetikasa izay? Nisafidy an'io tetikasa io izahay satria io no hitanay fa olana sakana amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Zany hoe ny faresin-dahatra anay zany dia tsotra fotsiny hoe ny crise politika dia mitondra amin'ny atao hoe instabilité institutionnelle na ny androm-panjakana antsika zany tsy maro toerana. Ka rehefa tsy maro toerana ny androm-panjakana dia ny mpitondra fanjakana izay ilain'ny vahoaka eo lany fotoana fitadiavana tetika hiatrehana ny mpifaninana aminy. Fa fotoana fohy fotsiny no mba hanaovana zany hoe tetikasa mpampandrosoana zany. Lavitrezaka le hoe fisorohana ny krizy.
fa ao anatin'zany tetikasa hoe misoroka krizy tsika amin'ny alalan'ny fanovana toetsaina amin'ny fampiasana n'le toetsaina tsy miankina mandrakariva amin'ny mahazatra fa ao anatin'io tetikasa io dia misy zavatra telo loha lehibe ao anatin'izay zay ngeza be dia ny hoe fanovana ny toetsaina manomboka amin'ny volana jolay ka hatramin'ny volana desambra 7 zahay dia io zany no anaovana tetikasa kely iarahana amin'ny mpanao gazety dia ny safidy zahay lohahevitra anankiray zany mba hanaporofona amintsika mianakavy alohany anatanterahana n'le tetikasa lavitrezaka fa hoe ny fanovana toetsaina tompoko dia zavatra azo atao tsara fa saingy raha ny vahoaka no eretseretina amin'ny voalohany dia sarotra ihany zay fa eo anivony fanaovana gazety inany tianay fanovana toetsaina zay ho refesinay amin'ny farany taona dia iresaka mpanao gazety zay angataka fiarah-miasa hoe manainona ranga ny resaka ty lohahevitra fanabeazana ny olo-pirenena ara-pifidianana ity dia resenay mifandresy lahatra isika fa zavatra ao anatiny valany tombotsoa iombonana io ka ny zava-misy any amin'ny fanaova gazety dia ny zavatra rehetra ampidirina any anaty gazety dia tsy maintsy andoavam-bolana le hoe principe du tout est payant dia mandresy lahatra mpanao gazety ary zahay fa ho an'ny zavatra hoe tombotsoa iombonana sahala amin'ny fanabeazana ara-pifidianana dia tombotsoa hitambarana io dia mandresy lahatra ny zareo zahay mba hiala amin'izay hoe tsy maintsy mandoa vola zay fa mba mandeha tsy andoavam-bola zany ny famoahana artikla na fandaharana mikasika ny ara-pifidianana zany ao anatin'ny gazety ka ry zareo mpanao gazety ihany rehefa resy lahatra miaraka aminay no hamokatra sy hanapariaka an'izany sady tsy andoava-mbola dia amin'ny faran'ny taona zany raha manaiky an'izany zareo dia ho isainay zany ny isan'ny fandaharana na lahatsoratra mikasika ny fanabeazana ara-pifidianana zay nanomboka ny jolay ka hatramin'ny desambra amin'ny fanalana ny lahatsoratra sy ny fandaharana nanomboka tamin'ny janoary ka hatramin'ny jiona dia ataony fanalana raha miabo io dia midika zany fa ny tombo zany rehefa nyraisina hoe tombotsoa iombonana ny fifidianana dia ady ho an'ny tsirairay ady ho an'ny vahoaka malagasy ady ho an'ny mpanao gazety dia niova toetsaina ny mpanao gazety zany nandefa maimaim-poana an'ireo lahatsoratra sy fandaharana mikasika ny fanabeazana ara-pifidianana tanjonay zany ao anatin'izany vetra zany dia ny hoe hatonga ny olona hiala mahazatra ho amin'le tsy mahazatra inona moa le tsy mahazatra dia le hoe le fiovana amin'ilay toetsaina efa vaika tapisaka tao amintsika zay lasa nanimba ny fotom-pisainantsika ny fomba mampanaho atsika ny asa mandrava atsika fa ny tanjona dia ny hoe rehefa hiainana marina le toetsaina miala ny mahazatra dia mitavika ny olona rehetra hanao zay manandrify azy ny tsirairay mitavika ny olona rehetra ihany koa avy mitavika atsika rehetra ihany koa mba tsy fampiahiahy amin'izay zavatra tao fa tena hanatanteraka ny hoe za manao ny andraikitro avy za tsy miahiahinao fa matoky anao amin'ny andraikitra manandrify anao avy ny fahavandrindra tsy hoe manao zavatra anankiray ho amin'ny tombotsoako manokana fotsiny fa manao zavatra ray ho amin'ny tombotsoan'ny daolobe fa inona moa zany le hoe tsy troisième alohany amaliako an'le tsy troisième inona ary le troisième ny troisième sy ny tsy troisième dia toetra izy io araky mivoalaza ny namako pasteur teo ny troisième zany m telo ny m voalohany dia hoe mifampiahiahy isika malagasy zany hoe zay zany zavatra tsapanay ary taria andrisenay lahatra antsika malagasy andrisenay lahatra ny mpanao gazety hoe misy ny atao hoe crise de confiance mutuelle eo amin'ny malagasy samy malagasy tsy mifampatoky ny malagasy nefa ny famerenana an'io fifampatokisana io no vaholana ho izahay ary famerenana an'io fifampatokisana io dia azo atao tsara izy io raha ohatra ka raisitsika ho antsika ny zany toetra hoe tsy miankina mandrakariva amin'ny mahazatra tsy troisième ny m faharoa dia hoe efa lasa raiky tapisaka amintsika dia hoe ny zava-dehibe ho an'ny tsirairay dia le hoe misitraka samirery na ny atao hoe intérêt personnel dia ny fahatelo dia ny atao hoe le mikorontana ara-politika dia efa lasa mahazatra antsika na ny atao hoe instabilité institutionnelle ka le tsy troisième mary dia ny mifanohitra amin'ireo hoentina amaha ny olana an'izay le tsy fampatokisana zay dia io tsy toetra troisième dia hoe tsy mifampiahiahy intsony isika tsy manao ambony zavatra ny
misitraka samyrery intsonytsika le hoe intérêt personnel fa lasa ho raisitsika ho fiainatsika am'izay le hoe ny misitraka iombonana zany ny tombontsoa iombonana zany hoe la primauté de l'intérêt général de ny farany moa zany de hoe ialatsika le hoe mikorontana ara-politika de lasa hoe tsy mikorontana tsony ara-politika zany hoe mitandro ny stabilité institutionnelle tsika mba hahafahany ny mpitondra hanao tetikasa fampandrosoana fa tsy olany fotoana andeha amono afo na hanao tetika hiatrehana ny mpifanandrina aminy. Ny any mbola tsy voalazanareo teo hoe aiza moa zany no anatanterahana le tetikasa? Ny tetikasa anay moa zany satria ny faritra misy anay dia avy amin'ny faritra samihafa izahay ireo, avy amin'ny faritra atsimo, avy amin'ny faritra varatra, dia misy ny avy eto afovoantany, zany hoe distrika 10 no faritra ny avianay ato amin'ny groupe. Dia io distrika 10 ny avianay io zany no hanatanterahana ny tetikasa izay eretreretinay ho atao, dia ny Ambovombe Androy, dia Antalaha, ny eto Antananarivo sy ny Ambatondrazaka, dia ny avy any Tuléar. Ya, nomena sehatra eto amin'ny Samgasy ianareo anentana ihany koa ireo ny mpiaino isafidy ny tetikasa anareo. Izahay amin'ny groupe 1 avao dia manentana antsika mba hifidy anay amin'ny laharana 03232 03230 IC espace 01 dia manainga antsika rehetra mba hifidy ny groupe 1 avao. Ny groupe 1 avao manentana antsika andray anjara amin'ny laharana orange 03232 032 30 mandefa SMS même impona IC miala kely dia aotra iray. Efa misokatra ny fifidiananao mpiaino ireo tetikasa iombonana miompana fandriampahalemana sy ny filaminana fiarahamonina. Tetikasa 10 tanterahan'ny groupe 10 mivondronandreo pisipilidera enina amby roapolo mianadahy no aroso tsarainao mpiaino io. Ny laharana 03232 03230 no andefasanao SMS. Raha isafidin'ny groupe aina avao ianao dia alefaso SMS ny IC espace 1. Raha isafidin'ny groupe GSM dia alefaso SMS ny IC espace 2. Raha isafidin'ny groupe PIS dia alefaso SMS ny IC espace 3. Raha isafidin'ny groupe Fanjiry dia alefaso SMS ny IC espace 4. Ary raha isafidin'ny groupe Mandrava Sarotra dia alefaso SMS ny IC espace 5. Filan-kevitra 03232 032 30. Fanamariana kely ty fetra hoe sora-baventy no anoratana ilay IC izay ialoavany ny laharany groupe tsirairay teo. Nampahafantarina anao androany ny groupe 1 avao sy ny tetikasany amin'ny heriny dia ny groupe GSM na gasy samanovy indray no ampahafantarina anao eto amin'ny fandarana Samgasy. Afaka mitsidika ny site web ny Samgasy ny www.samgasy.mg sy ny page Facebook ny tetikasa Samgasy ihany koa ianao mpiaino raha te hafantatra bebe kokoa ny groupe 1 avao. Samgasy Ivaovao. Ny andraikitry ny tanora amin'ny ady amin'ny kolokolo no horesahina mandritra ny Samgasy mandray vahiny anio. Tsy aivina fa ampahany voalohany amin'ilay fiaonana narahana fifanankalozan-kevitra no karakarain'ny Bianco sy ny tetikasa Samgasy ny volana Jona lasa teo iny io mandritra ny fankalazana ny andro ny RHI na ny tambajotra ny tanora mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Fetra Rakotondrasoava sy Saoly Nirina Yolande, mpanao gazety ny radio Tsiry Fianaran-tsoa no mitarika izany. Samgasy mandray vahiny. Mandroso tompoko. Aniotsika fetra manana panelista anankiroa. Dia avy hatrany dia raisitsika Ramatoa Soambola Nour Oely Nirina avy amin'ny OEMC, ny Office de l'éducation de masse et du civisme. Ny vahintsika faharoa. Vahintsika faharoa raisitsika ihany koa Fabien Priva Miadana avy ao amin'ny ONG Tolotsoa.
ireo zany no mpandray anjara anatin'ity tapany faharoa ity ady hevitra no ifanaovantsika eto fifanankalozan-kevitra raha ny marimarina kokoa iresahana ny hoe ahoana ny andraikitra ny tanora amin'izany ady atao amin'ny kolikoly izany kolikoly izay mbola ady lehibe no ataon'ny firenena malagasy ao anatin'izay miaraba anareo mpandray anjara amin'izao fifanankalozan-kevitra izao ary misaotra anareo namaly ihany koa ny fanasana amin'izao fifanankalozan-kevitra izao avy hatrany anatona antsika eny ampitoerana eny mpanao gazety Noro Rawely Arsan izay fainakaikitsika eny ametraka fanontaniana amintsika izy aloha milohan'ny idirana ao anatin'ny anjaranay ety ambony. Misaotra ny fetra Rakotondrasoava. Fa maninona moa zany ny tanora ny tokony hoe manana andraikitra amin'izany ady amin'ny kolikoly izany araka ny hevitrao. Araka ny hevitra ho manana andraikitra amin'ny ady amin'ny kolikoly ny tanora satria manana anjara asany izy entiny ampandrosony Madagasikara nefa kolikoly anisan'ny zavatra manakana ny fandrosoany Madagasikara. Ny ady amin'ny kolikoly afaka ataon'ny tanora zao dia ohatra ny hoe magnatona ny biankona hoe magnatoro ny kolikoly hitany hoe nataon'ny olona any an-dalana hitany aka. Fa maninona tokoa moa zany no hoe manana andraikitra izay amin'ny ady atao amin'ny kolikoly izay ny tanora. Zaho manokana aloha zany dia mihevitra hoe manana andraikitra amin'ny ady amin'ny kolikoly ny tanora satria antoky ny hoaviny zareo zay antoky ny hoaviny zareo satria ry zareo no hitondra an'ity firenena ity zareo no hisehatra amin'ny lafiny rehetra indrindra fa ny amin'ny araka asa karaha zao ry zareo no mahatsapa-tena fa ilaina amin'ny ady amin'ny kolikoly dia efa misy tanjona ray lehibe efa azony zareo hitokisana amin'ny hoaviny na manamboly izy na tsy manamboly izy na zanaka tany tsaha farany izay any ambany ravikazo any indrindra azy dia manana toky izy fa raha miezaka amin'ny fiainany dia tsy maintsy hotafita dia tsy maintsy atoany izay tadiavin'ny ray aman-dreniny. Ohatranao izy andray no ataony koa manaraka fa maninona tokoa moa zany no hoe mandray andraikitra amin'izany ady amin'ny kolikoly izany ny tanora. Ilaina ny fitaizana satria ny fiainana dia miankina betsaka tokoa amin'ny fanabeazana. Ilainy reto tanorantsika reto mba azo an'izay fanabeazana amin'ny ady amin'ny kolikoly izay satria ireo no mpandimby rahatra izay ka raha hoadratsy no hitany eto amin'ny firenena dia mazava ho azy fa izay ihany koa no ataony ary izay no matombon-dano antsika ny misy an'izao hetsika atao izao mba ho fanomezana fanabeazana sy fitaizana mahomby ho anohavin'ny tanora eto Madagasikara. Mila responsable zany tanora amin'ny fiadiana amin'ny kolikoly satria ny ankabeazan'ny malagasy ohatra zao dia tanora dia raha ohatra hoe ny tanora rehetra zao hanao kolikoly daholo dia tsy hitantsony le toy an'le fandrosoana zany hoe raha ekendro fandrosoana dia tokony mba miezaka ny tanora tsirairay avy miala amin'le kolikoly dia izay le andraikitra tokony raisin'ny tanora. Eny ary izay ny hevitr'ireo mpandray mpanatrika izao ady hevitra sy fifanankalozan-kevitra mikasika ny andraikitra ny tanora eo amin'ny ady atao amin'ny kolikoly izay. Efa manana andraikitra amin'ny ady atao amin'ny kolikoly ny ONG Tolotsoa Fabien Privat miadana no solitena azy ireo eto androany tanora ihany koa ary tanora ny akamarony ny mpikambana ao anatin'ny ONG izay misy anareo. Inona ilay ady amin'ny kolikoly izay noraisinareo an-tanana tao anatin'izay inona no nanosika anareo hoe hiady amin'ny kolikoly indrindra tanora ianareo ary inona ny tsakana amin'izao fotoan'izao ahoana no fizotran'izay ady atao amin'ny kolikoly ataon'ny ONG Tolotsoa izay. Ny ONG Tolotsoa dia manana ny tetikasa atao hoe tsikolikoly. Tsikolikoly io zany dia niainga tamina teny hoe tsikolona ny kolikoly izay no natambatra nanome an'ilay tsikolikoly. Ny antony natonga ny ONG Tolotsoa tonga amin'io ady amin'ny kolikoly io dia fahitana zava-misy aloha satria amin'ny maha firaisamonim-pirenena zany dia manao zavatra eny anivon'ny fiarahamonina dia fantatra nefa fa ny fiarahamonim-pirenena dia natao hanamafy n'ilay hoe État, hanamafy ny fitondrana zany tena antom-pisiny nefa ny fitondrana mafisina indray no manasaro zavatra rehefa manao zavatra ny société civile. Dia izay fahitana an'izay hoe
sakatsakana misy rehetrarehetra zay no natonga n'le fivoriana avy eo araka n'le retsahanao te moa hoe tanora avokoa ny mpikambana ao amin'ny ONG Tolotsoa za zay miteny eto ny betona indrindra ao a dia mivory zahay hoe inona ny ataotsika satria ny tanora dia olo-pirenena ary tanora voalaza fa hoe ho avy ny firenena raha tsy manana ankehitriny nefa anao tsy afaka hanana ho avy inona ny afahana azahoanan'izay ho avy tsaratsara kokoa zay andao ametraka n'ity projet anankiray ity tsika samby tanora dia nametraka an'le site web fanaovana fitoroana moa zany dia mandeha eny fiarahamony eny zahay a manao karazana atelier zany ampafantarana ny olona ny lalàna rehetrarehetra miara-miasa ny bianco ihany koa moa ao anatin'izay satria misy fahalalàna tsy maintsy azo raha te hiady marina amin'izany kolokolo zany misy fahalalàna tsy maintsy anananao zany satria ny olona zay manao any kolokolo io dia olona manam-pahaizana ihany koatra zareo dikan'izany raha vao manao ataontsika hoe lesoka kely ianao a dia iny ny amelezan'ny olona anao dia iny mila fitandremana dia zay zany tantara kely natonga amin'ny ady mikolikoly ataony ONG Tolotsoa. Inona no avy ny tanora mety hoe hopotika raha ohatra ka tsy resy ny kolikoly na tsy lavo ny kolikoly? Raha mijery tsika amin'izao fotoana izao efa manomboka betsaka na ny anjerimantolo ny resahantsika ny anjerimantolo ny kolikoly zay misy amin'ny anjerimantolo tanora zany no todiako manokana ny tanora namana raha ny diplôma azotsika amin'ny anjerimantolo amin'izao efa manomboka mahay vandanja satria misy mpianatra zay miantso anay hoe misy aloha ny avy amin'ny mpampianatra no mangataka an'ilay vola tadidio fa anatin'ny fianarana zay atao dia misy tanjona raha tiana zany ho tonga amin'ilay tanjona tsy maintsy misy andraikitra raisina amin'ilay ady amin'ny kolikoly le tanjona tiana tenenina hoe tanjona tsara zany io satria misy olona koa manana tanjona ratsy dia manao an'izay rehetrarehetra tonga avany amin'izay tanjona zay dia ny andraikitra zay tsy maintsy ataon'ny tanora zany raha te hanana an'izay hoe azoko ny diplôma dia ahita asa dia tsy maintsy miady amin'ny kolikoly zany misehatra ny fampianarana raha te anaraka ny lalàna koa ny eny amin'ny fiarahamonina dia tsy maintsy mandray andraikitra koa izy mifanandrify amin'izay hitany satria ny zavatra hita ihany no afaka iadivana. Izay ny fanazavana avy amin'ny namantsika anankiray ato fa itodika manokana ato amin'ny Ramatoa Rasoambolanoro Olonirina ianareo ihany koa izay manana andraikitra be dia be amin'izany hoe fanentanana zany ao anatin'ny sehatra izay iasanao manao ny fanabeazana olom-pirenena inona ihany koa manao ahoana zany izay hoe manentana tanora zay aloha amin'ny ankapobeny? Mora satria tanora mbola ao anatin'ny afaka manova sy ao anatin'ny hoe mbola azo vaina ary azo antenaina fa sarotra satria mahita an'le fataony eo aloha dia mahita hoe maninona ny teo aloha manao dia maninona izahay no tenenina maninona tsy lelehibe no tenenina fa izahay tanora foana izay amin'ny ankapobeny raha resaka hoe fanentanana. Raha manodidina ny kolikoly indrindra ohatrany ahoana ny fomba atao anitanana ny tanora andraikitra sy irotsaka be dia be ao anatin'izay hoe ady atao amin'ny kolikoly izay? Ao anatin'ny resaka ady amin'ny kolikoly ny fanentanana ataon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia fanentanana mandritrana fotoana fohy. Ny tena entanana sy tena tsindriana dia hoe raha tsy isika tanora raha tsy isika izao no anao dia iza no andrasantsika raha tsy izao tsika no anomboka dia iza no rovintsika vao anomboka. Misy olona sendra nandalo moa laza olon-dehibe ny laza hoe ny anay efa niainana sy efa vita tao anatin'ny le fanabeazana azo raha olon-dehibe dia mbola ho sarotra fa isika tanora zany no antenaina hitondra fiovana dia le tena tsindriana zany izay le hoe miainga amintsika tanora ny fiovana sy ny fanovana. Amin'ny fahitanareo azy liana amin'izay ady amin'ny kolikoly izay ve ny tanora? Liana amin'ny be dia be satria tsy tian'le hoe zay tsy mahitahita dia tsy ho tafita. Amin'izao sarotra le hoe hitady asa na hoe hivoatra na hoe ianao manokana no anangana izay ho fitadiavam-bolanao aoriana. Dia ny tena mahaliana ny tanora zany indrindrandrindra eo amin'izay fanafoanana n'izay resaka hoe izay mahitahita ihany sy izay mahatolotolotra ihany no ho tafita. Samgasy iray tanàna Raivina miaradio amin'ny fandriam-pahalema Samgasy lara ny fandraisana 032 32 032 30.
ny ampahany faharoa amin'ilay fionana arahina fifanakalozan-kevitra izay niresahana ny andraikitry ny tanora amin'ny ady amin'ny kolokolo no arosanao amin'ny fandarana samygasy amin'ny herinandro. Tsy hevina trano koa fa efa ao anatin'ny fifidianana ireo tetikasa iombonana tanterahan'ireo peace builder 20 mianada isika amin'izao fotoan'izao no dia azadinoana ny misafidy ireo tetikasa maresy lahatra antsika sady mampirisika ihany koa azy 20 mianada izany satria antsitrapo tokoa no anatanterahany izy ireo izany tetikasa izany. Izay ve ny androany Noro? Mbola tsy mifarana ny androany fetra fa ity indray le fanontaniana ho an'ny mpiaino. Afaka miara-miasa manatanteraka ny tetikasany ve izy 9 mianada mikambana ao anatin'ny groupe aina vao? Raha eny azavao, raha tsia dia azavao ihany koa ny valiteninao. Averiko ihany le fanontaniana androany hoe afaka miara-miasa manatanteraka ny tetikasa ve izy 9 mianada mikambana ao anatin'ny groupe aina vao? Ny laharana 032 32 032 30 hatrany no amalinao SMS izay fanontaniana izay. Izay mandray anjara be indrindra amin'ny famaliana ny fantaniana ka marina Noro dia isy fotoana azony loka avy amin'ny fandarana samygasy. Izay tokoa fetra dia izay fanontaniana ho an'ny mpiaino izay ihany koa no mamarana ny samygasy androany. Tsy ahivina trano fa ny Air Madagasikara no manohana ny samygasy. Misaotra anao nanaraka ny fandarana Noro Rawely Arsan sy Fetra Rakotondrasoava teo amin'ny fanolorana amin'ny herinandro indray Samygasy. Fandarana vokariny Search for Common Ground Madagascar. Toana masoa Amerikana. Samygasy, iray tanàna, iray viny, miaradio ho an'ny fandriam-pahalemana.